antoky ny fampandrosoana ny fampiroboroboana ny toe-karena ambanivohitra ny valopolo isan-jaton'ny malagasy raha teo ny tantsaha. Olana sedrain'izy ireo hatrany anefa ny tsy fampino enti-manany anodina ny vokatra izay vokariny. Ny toy izay no ilana ny tahiry sy fampindramam-bola toy ny SECAM. Ny SECAM izay manaparitaka ny 700 isan-jaton'ny asany any ambanivohitra. Mifanojo amin'ny politika ampitantanan'ny Flora Joely izay fandrosehana ny tontolo ambanivohitra izay, antony nanambarany fa anampiny ny SECAM. Izay dia vonona anampy ny SECAM mba ahafahana manokatra guichet manakaiky ny an'ireo mpamokatra any Bevoy ary mba anorenana toerana fitehirizam-bary anankitelo zany dia itony ny fanjakana manontolo ny anamboarana an'ireo fitehirizam-bary ireo ary ahafahanareo mampindrana vola ihany koa amin'ny tantsaha sy mampiroborobo amin'ny SECAM androany. Tsy manolotra trano lehibe ohatran'ity izay fa miarahaba anareo aloha amin'ny navitan'izao satria izao dia midika fa miasa ny SECAM ary ny tenako dia miteny fony hoe izay miasa no tokony ampino ary nareo miasa dia izay ny antony anampina ianareo apiroborobo ny SECAM atoany. Ankasitrahako manokana miezaka efa vitan'ny SECAM ary ampirisihana ianareo anio miezaka sy tady fomba trano anampina ny tontolo ambanivohitra amin'ny alalan'ny fomba fampindramam-bola mifanaraka amin'ny filan'ny maro anisy izay tsy afaka mindra-bola any amin'ny banky mahazatra fa fanohitra lehibe ho an'ny fampandrosoana izany ezaka ataonareo izany. Ary ny fomba famindramana vola manotolotra fampisamboram-bola na microfinance dia fitaovana mahomby ahafahana tsara miady amin'ny fahantrana. Koa ampirisihako ny firaisan-kina mandrakariva mba hahafitana zavatra maro, zavatra tsara sy maharitra ho tombotsoany rehetra. Itombo isa araka izany ireo guichet efa miisa 720 manerana ny nosy. Itombo ihany koa ny mpampiasa vola izay efa mahatratra 2,000 sy 4,000 sy 1 hetsy noho izay fanampiany fitondrana teteza mity izay. Notokanana ary ny trano vaovaon'ny SECAM izay novatsiany vondrona Europeanina vola. Nanalefaka ny fiantraikan'ny krizy ny tale jeneraly ny fanampiana ny orinasa madinika ka nanisy aza ny fahaverezana asa dia maro ny safidy ny indram-bola ka nahatsangana ny orinasany. Tamin'ity taona ity dia nitetina mahery ny 10 tapitrisa ariary ny vola nampindra amin'ny SECAM, ny tombo 1,3 isan-jato raha oharina ny tamin'ny taona 1,4 ny 4 isan-jato ny fampindramam-bola ambanivohitra ihany koa dia avy amin'ny SECAM avokoa. Crédit et garantie à côté, et là c'est le département comptabilité qui finance.